fa tato ato dia tena nieritreritra hoe aleo karakaraina le tarehy satria rehefa matahotra fotsiny ianao hoe tsy hainao ninina dia vao may le zavatra mitombo. Tonga indray eto amin'ny chaîne YouTube na ny page Facebook Kikebe Vara. Androantsika dia hiaraka amin'ny vidéo vaovao be zay fanampanantenako antsika hatrany dia momba ny skin care routine. Fomba fikarakarana tarehy zavatra ilainy tarehintsika isanandro. Za manokana taloha dia anisan'ny olona tsy nesasaina tamin'izany ny tarehy zany fa everiko fotsiny rehefa zay dia io nomen'Andriamanitra rehefa ratsy io dia zay ratsony ny manosinosotra zavatra dia tsy manositra ka tao anatin'izay fotoana zay nefa ny tarehako dia tarehy feno mony ary koa tarehy mora andaran'ny tasy sy ny zavatra maro isan-karazany ka dia tsy afaka nijanona tamin'izay fa tato ato dia tena nieritreritra hoe aleo karakaraina le tarehy satria rehefa matahotra fotsiny ianao hoe tsy hainao ninina dia vao may le zavatra mitombo. Vao may le loto mitombo, le tasy mo vao may mainty ary mipanda tonga ary le panda iny vao may mainty hatrany. Ka izany indrindra no tiako zaraina antsika androany inona ny zavatra ilain'ny tarehy antsika isanandro mba hiarovana azy tsy ho tonga amin'izay hoe grave loatra zay ohatrana azo anao hoe tena feno tasy be ary feno panda be. Misy zavatra anankidimy lehibe no zavatra ilaitsika isanandro dia hoazavaiko amintsika tsirairay ny fomba fampiasana anazy sy ny antony ilaina anazy. Zavatra ilaitsika voalohany dia ny cleanser. Cleanser dia fanasana tarehy. Zavatra ohatran'izao tsy voatery zavatra ohatran'izao fa tsy voatery hoe tena ohatr'izao ny paoziny fa rehefa savony ity zao gel fa misy ihany koa crème fanasana tarehy dia tsika koa ataontsika ihany koa ny mampiasa savony indraindray fanasana tarehy izy io fa anjaranao ny misafidy izay zavatra tena ilainao isaka-maraina zany ianao dia mila manasa ny tarehinao avy hatrany amin'ity fanasanao tarehy ity na koa ny savoninao fa ny azo ny ampiasaiko dia ity satria ny savony dia vao may manamaina be ny tarehy ka anisany ahitako tombontsoa ny mampiasa ny gel cleanser mba anasako ny tarehiko isanandro ny maraina sy ny hariva. Tiako marihana kely tsy hoe ity dia ity no mety fa manana produit be dia be isika eny amin'ny pharmacie sy eny amin'ny varotra produit isan-karazany ireny ohatra fotsiny izao hoe La Roche-Posay dia manana ny produit fanasana tarehy ihany koa izy dia ohatran'izany ihany koa ny Neutrogena koa dia manana ny fanasana tarehy afaka jerenao ny Hydro Boost cleanser ny Neutrogena zay afaka ampiasainao ihany koa. Be dia be ny produit afaka ampiasainao fa tsy voatery foana hoe ilay zavatra teneniko na zavatra aseho aketo fa anjaranao ny misafidy misy efa natokana ho an'ny tarehy be menaka, tarehy maina be ary ihany koa ny tarehy normal sy mixte izy regny anjaranao no misafidy tia no ampiasaiko androany. Dia rehefa fa tsy mety dia afaka ovainao manaraka mandra-pahitanao an'izay mety amin'ny tarehinao. Fary manarakaraka an'izay dia zavatra ilaitsika manaraka dia ny toner. Toner dia karazana ohatran'ny ranonao alcool natao hanadiovana ihany koa satria mbola maro ny loto mety tsy afaka ny savony izay nampiasaintsika teo dia mila maka coton isika dia sitsika an'ity ranona alcool ity mamono ny somary microbe kely mety tafiditra ny anaty masonkodintsika any sady manala konkoa ny menaka zay any anatin'ny hodintsika any dia miaro sahady zany ny toner tsy ivoahan'ny mony ary tsy ivoahan'le loto be dia be ety ivelany zay ny ilaivana anazy sady misécuriser ny hoditrinao ihany koa izy
dia manala ihany koa izy ny resaka le hitanareo le mitaratra be amin'ny tarehy reny dia manala niny shine be amin'ny tarehy iny ihany koa ny toner azahoana tombony be fa aza negligena mihitsy fa zaho manokana rehefa indray fa tsy mampiasa le tonga dia mipoitra amin'ny monko izy tona tsy nampiasa satria mangifiry kely izy dia mipoitra amin'ny monko tsy ty pharmacie retireny nefa no toner fa be dia be no afaka ampiasaitsika ohatran'izany zao i ve ordinary dia manana ny toner tsara be tiako be le izy fa mbola tsy nahazo mihitsy koa misy an'ilay glycolic acide 7% ny ve ordinary afaka ampiasainao fa tena tsara be mihitsy anaovanao an'izay zavatra izay ataonao solony toner raha ohatra ianao ka tsy manana an'izay fahafahan'ny vidy dia manana isika eskinol ihany koa eny mivarotra be dia be afaka jerevanao eny afaka anaovanao an'izay zavatra fa tsy fantatro fotsiny hoe maharo tsara ve le eskinol fa afaka andramanao aloha fa raha tarehinao koa tsy dia be mony sy be problème dia tsy maninona mihitsy fa afaka ataonao eskinol fahatelo manarakaraka an'izay dia mila isika moisturiseur Vivitol Plus no ampiasaiko produit eto koa izy ity fa tsy fantatro hoe misy n'aiza n'aiza ve tiako izy ity satria moisturiseur gel izy ity tsy dia hita be hoe manao menaka ianao rehefa manao an'ity zay nitiavako azy tsy dia tia le moisturiseur crème taloha zany ampiasa an'ity bioderma ty moisturiseur crème ny tarehako efa be menaka be mihitsy ka raha be menaka be mihitsy ny tarehako dia raha manao an'io dia vao mai hita be menaka be ny tarehanao dia anjaranao misafidy fa tsara mampiasa moisturiseur fana hydratena ny tarehanao lazantsika anazy mandimandinana ny tarehanao mba tsy ho maina be intsony sady miaro ihany koa iny ny manokana zao sady manafotsy izy hatramin'izay nampiasaiko anazy dia tarehako tsy mivaly mainty be intsony satria taloha ny tarehako dia misy fotoana hoe normal ohatra zao dia misy fotoana izy dia mivadika mainty noho ny ety amin'ny tendako sy ny lokon'ny tanako indray fotsy fa hatramin'izay nampiasaiko an'izay zavatra rehetrarehetra dia tsy manao an'izay intsony ny tarehako fa normal ihany dia mbola eo aza le tasy amin'ny tareka dia manoro hevitra anao mampiasa foana moisturiseur isan'andro fa tsara anamandimandinana ny tarehanao ary ny tena zava-dehibe sady tena compte be dia ny sunscreen any bioderma no nampiasaiko fa misy sunscreen raha izay fa adiniko le izy adiniko any ampiasana sunscreen Vivitol Plus niaraka amin'ny vidina tamin'ireto tsara be fa miaro be fa ity somary ranondranon'izay ity no nampiasaiko tamin'ny herintaona dia mbola mampiasa anazy ihany koa indraindray ny sunscreen na ny crème solaire rovanao ny tarehanao amin'ny masoandro na ny hafanana na ny loto compte be mihitsy le satria ianao rehefa mivoaka ny trano dia matetika tsika mandeha eny an-dalana eny dia tonga ny rivotra tonga ihany koa ny loto tonga ny masoandro zany rehetrarehetra zany mipetraka eo amin'ny tarehantsika ka nanasa tarehy ohatran'iny atsika dia matetika tsy afaka mihitsy le izy satria efa tafiditra ny anaty masikotsika ka sunscreen dia mibloqué an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy hiditra ny anatin'ny masikotsika misy SPF 50-60 arakaraka izy ty zao 50 isaky ny adiny 5 ianao na adiny 3 manositra adiny 5 farafahatara indrindra dia mila manositra an'ilay satria lany ny heriny dia raha le SPF 30 ihany koa dia mety fa isaky ny adiny 3 farafahatara ianao dia mila manositra arakaraka ny misoratra eo aminazy zany no ampiasainao anazy isaky ny adiny 3 sa isaky ny adiny 5 ny maquillage ihany koa dia miaro amin'ny masoandro le maquillage original na poudre na fond de teint ampiasainao dia efa misy sunscreen efa misy fiarovana fa saingy tsy ampy zay fa mila ihany ianao manao isaky ny adiny 3 sy ny adiny 4 ka raha manao maquillage zany ianao dia tsy fantatro ahoana ny arovanao ny tarehanao fa dia mitandrema fa tsy ho afaka ampianao an'ity mihitsy eny ambony maquillage-nao zany fa be dia be ny sunscreen tena tsara eo ihany kokoa ny Drunk Elephant dia manana ny anazy simple koa dia manana ny anazy samy produit tsara daholo ny sunscreen andreo fa anjaranao fotsiny misafidy le tena mazava be sa le somary mba tsy dia hita misy ihany kokoa natokana ho an'ny tarehy maina be natokana ho an'ny tarehy be menaka dia anjaranao fotsiny mamaky tsara sy mijery le soratra amin'ilay izy arakarak'izay zavatra ilainao ary le zavatra ihany koa dia tsy misy hoe effet hoe
mahatonga ny tarehinao hoe lasa voamay lasa ratsy rehefa avy eo na hoe mahatonga ny tarehinao hoe memanify na ohatr'izao fa miaro fotsiny ihany izy ireo ary tena manafotsy ihany koa zavatra efatra lehibe no ilainao isan'andro isan'andro ataonao amin'ny tarehinao isaky ny maraina alohan'ny andehananao hivoaka na tsy hivoaka ary ianao dia ao an-trano satria na dia ny jiro aza dia mety hanimba ny tarehinao fa na ao an-trano ary ianao dia mila ianao mampiasa sunscreen ihany koa mba hiarovana ny tarehinao dia aza adinao ny manaraka tsaka ny sandavan'izay dia ho hitanao vokany rehefa avy eo hoe nanao ahoana ho anareo le mieritreritra foana ahoana ny tarehako ahoana maina be anazy dia zay zavatra rehetrarehetra raha voaraka ao dia tsy ho maina be intsony ny tarehinao somary lafilafy ihany raha eny amin'ny pharmacie dia nefa koa aleo mijery an'izay toy izay ianao andeha hampiasa zavatra hitanao eny an-dalana nefa tsy assurenao ihany koa hoe tena maharo an'le izy ve le izy fa ny any pharmacie atokisana ary produit efa malazo ireo dia atokisana fa anjaranao fotsiny misafidy zay mety amin'ny tarehinao aza mividividy produit ihany koa tsy mifanaraka amin'ny tarehinao fa tsy ahita vokany ianao fa ola mivola fotsiny fa micherche aloha manaova aloha recherche hoe ina mety amin'ny tarehinao alohan'ny hividiananao an'izay zavatra izay fa tsy ataotao foana mba tsy halany ny volanao. Rehefa amin'ny hariva kosa rehefa tonga ao an-trano ianao dia mazava ho azy fa avy nanao maquillage misy maquillage ny tarehinao avy nandehandeha teny amin'ny teny rehetrarehetra teny ianao ka tsy maintsy kosa sana ny tarehinao fa tsy tonga dia matory degambe amin'izao ianao na dia tsy nanao maquillage ary ka ny ilaintsika voalohany indrindra dia milatsika ny make-up remover na tsisy maquillage ary ianao afaka mampiasa an'ity mba hanalanao an'le loto rehetrarehetra zay hitanao teny ivelany teny alohan'ny hanasanao anazy alainao ny coton dia hosoranao amin'ity ohatr'izao dia maka coton ohatr'izao tsika dia atondraka amin'ity dia analana le maquillage ohatr'izay dia akoatran'izay rehefa vitatsika manala maquillage rehetrarehetra dia afaka amin'izay isika mampiasa amin'ny cleanser tsika ihany ohatra ny ataontsika tamin'ny atoandro teo ihany tamin'ny maraina dia rehefa vita izay dia manositra ny toner tsika ihany tsika ihany koa anadiovatsika anazy ary rehefa vita izay dia manositra ny moisturiser tsika koa isika zay mitovy nataontsika tamin'ny atoandro ihany fa kosa tsy manositra sunscreen intsony satria tsy hivoaka intsontsika fa efa tory fa ny zavatra ilainao fanampiny dia ny crème manala panda sy manala tashinao na manala mononao raha misy mono ianao ohatra dia za manokana dia mampiasa ny Skin Orange nampiasaiko apetapetako amin'ny mono tonga dia maina izy apetako dia avelako hoe mandritry ny alina toa dia maina izy ny pitsiny mbola asiko indray amin'ny andro manaraka raha mbola tsy maina amin'ny panda koa dia mampiasa an'ity lightning gold crème ity zay analako azy ohatr'izay ny ana fa ny anao tsy fantatry hoe inona no ampiasainao fa ny ana dia ity no ampiasaiko amin'ny alina apetako amin'ny tasy sy ny pandako rehetrarehetra dia somary mifotsifotsy mila faharetana le izy fa tsy tonga dia miracle raha manana ohatra ianao ka produit tsara hoe mahafaka panda mahafaka tasy dia aza adino maneho hevitra amin'ny commentaire mba hifampizarana misy ihany kokoa efa nanandrana zavatra be dia be fa samy tsy mety aminazy ka sao dia le zavatra atoronao no mampety anazy dia zay zavatra ampiasaiko amin'ny alina dia mandeha matory amin'izay koa rehefa vita koa zay zavatra anankefatra averiko indray mampiasa koa manala maquillage koa amin'ny make-up remover koa dia manasa ny tarehako indray amin'ny cleanser koa ary manasa ny tarehako ihany koa amin'ny toner koa dia apiko moisturiser dia avy eo amin'izay apetako amin'izay ny crème ilain'ny panda sy ny mony dia izay ary ny zavatra ilaintsika fa tsy vitan'izay ihany koa fa misy ihany koa fikarakarana tarehy izay ilaintsika isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro no atao indroa isan-kerinandro satria tsy ampy izay ankoatran'izay fikarakarana tarehy normal izay mantsy dia tsaroa fa ny hoditritsika dia misolo isaky ny 30 andro na 80 andro ka noho izany dia maro ny hoditra maty eo amin'ny tarehintsika ka mila esorony izay hoditra maty izay mba ahafahan'le hoditra vaovao mipoitra satria na hanala tasy ary tsika ka ohatra le hoditra maty tsy miala eo dia izay ny tena anisany tena hoe mahatonga an'le tasy tsy mety afaka matetika ary mahatonga an'lisy tsy mety ho fotsy ihany koa manana zavatra anankitelo za ampiasaiko isan-kerinandro
na indroa ao anatin'ny herinandro za mampiasa azy. Za matetika tia sampara scrub ampiasaiko ataoko amin'ny tarehako ikosehako tsara ny loto rehetrarehetra apetako eo amin'ny 10 minutes na 15 minutes eo dia endrasako maina dia tsy lemako rano fa kosehako amin'iny lasa malandilandina kely ny tarehanao fa taty aoriana dia natsava fa mamonomonoko tokony matory le izy ka tsy dia nataoko matetika loatra fa nampiasa an'izay ako ny Ordinary Peeling Solution AHA 30% and plus BHA 2%. Zay no ampiasaiko isaky indroa isan-kerinandro analako ny hoditra maty mangiry firy be izy io fa atao eo amin'ny 10 minutes eo ihany dia esorina rehefa avy eo. Anisany efa nahatsara ny tarehako ihany kokoa nahatonga anazy tena hoe niala daholo le hoditra maty efa firy tomaty tamin'izany dia nampiasako ny RDL na Babyface fa za fotsiny za matahotra sao dia misy effet secondaire ilay satria tena trop loatra le RDL ka tsy dia tiako le mampiasa anazy matetika fa aleoko mampiasa an'ity zavatra ity mitovy ihany fiasan'ny zareo dia manadio isan'andro mba tsy ho eo daholo fa tsy dia manala be an'le monomony kely isan-karazany ity fa zay Babyface zay tena manala an'ireny monomony madinidinika ireny ary ny tarehanao tonga dia malama mihitsy ho an'le olona le misy mainty ireny na le mono kely be dia be ireny dia Babyface iny to dia manamaina sy manala an'ireny mialatra ny daholo daholo hatramin'ireny hoditra maty ireny. Ka ankoatran'izay ihany koa ianao dia afaka mampiasa ny masque ihany koa dia anisan'ny manala ny hoditra maty ohatra hoe ny masque argile vert dia ity ihany koa dia vita amin'ny masque d'argile zay vokarin'ny La Roche-Posay somary fotsifotsy ohatry lacré zay izy apetako eo amin'ny 10-15-30 minutes mandrapaha maimainany dia esorina izy ity dia manampy ny tarehanao hanokatra amin'ny masokoditra zay tsentsiny loto rehetrarehetra tany dia masque no manampy an'izay manafotsy ihany koa izy ary ihany koa miaro sy manala an'le mangirangirana sy le menaka be reny mahatonga ny tarehanao normal zany dia zay zavatra ampiasaiko indroa anatin'ny herinandro ampifandimbidimbasako izy rehetrarehetra dia somary maromaro ihany izy zay fa raha fehezina dia tsotra ihany fa ny tena ilaintsika matetika dia ny cleanser le fanasana tarehy, ny toner zay anasantsika ny tarehantsika ihany koa mafana alcool mba tsy ampitsiry ny mony miaro zany ny ataontsika aloha. Dia avy eo ianao manositra ny crème hydratantenao na ny moisturiseur mba hydratenao ny tarehanao mba ho mandimandina sy ahazaina ary azadiny ihany kokoa ny miaro ny tarehanao amin'ny sunscreen crème rehefa ohatra ianao ka andeha hivoaka na dia tsisy masoandro aza fa ny rivotra sy loto rehetra dia mety hanimba ny tarehanao ka tonga ny tasy ho lasa vao mainty au moins zany ianao aloha mba arovo loha tsy ho lasa vao mainty le efa eo amin'ny tarehanao fa rehefa voarinao iny dia miala tsikelikely iny ao anatin'ny 30 jours 60 jours misolo tsikelikely ny hoditritsika ary mino fa mety ho afaka tsikelikely iny ihany iny na tsy mahafaka aza le crème ataontsika manala anazy. Faharoa ny amin'ny hariva dia azadiny manala ny maquillage alohan'ny hatory amin'ny make-up remover na tonga dia sasora tsy manana ianao dia mampiasa ny cleanser atsika ihany koa isika dia mampiasa ny moisturiseur atsika sy ny toner atsika dia avy eo tsy mampiasa sunscreen intsony fa mampiasa ny crème mamontsika sy ny amin'ny pandatsika raha manana. Raha tsy manana ianao dia vita moisturiseur anao dia afaka mampiasa sérum ianao raha ohatra ianao ka manana sérum kely ohatry ity sérum natao amin'ny tarehy ho an'ny alina dia tsara satria ny sérum koa dia tena tsara ho an'ny tarehy manamandimandina. Dia ankoatran'izay ihany koa isan-kerinandro azadino ny manala ny hoditra matinao amin'ny alalan'ny masque sy ny peeling solution le manala ny hoditra maty manefaka ny hoditra ary ny mampiasa ny scrub analanao ny tasy rehetrarehetra any anatin'ny tarehanao any dia rehefa vitanao izay rehetrarehetra misy matoky fa hijanona ho mandimandina sy ho madio ny tarehanao fa tena ratsy le tarehy efa feno tasy panda dia avy eo koa tsy karakarantsika dia vao may izy amin'izay fotoana izay tonga dia
mainty be za tena efa tratran'izany tena vao mahita dia mainty be to dia ny tarehintsika iray manontolo to dia simba mihitsy ary mitombo le izy avy efa rehefa ohatra ka vitantsika izay dia tsy mitombo intsony. Raha ohatra kosa nefa hoe ny tenantsika ary vitantsika mividy akanjo azy mividy kiraro lafo vidy maika avy efa ny tarehintsika tsika raha mividy zavatra lafolafo ny tarehintsika ingiandro mety afaka 10 volana indray tsika vao mividy anankiray ka mino fa tsy mamono antoka ho anao ary misy ihany koa produit afaka vidinao eny amin'ny supermarché zay mitovitovy andreo fa mety tsy ireo fa mitovitovy fiasa aminazy fa na diovana fiarovana fa mandimandinana crème hydratante rehetrarehetra fa misoratra amin'le produit eny daholo izy dia andraranao no mitadisy sy mamantatra ny zavatra ilainao. Dia isaroko anao hatrany nanaraka ny page Facebook Kikebe Vara sy ny chaîne YouTube Kikebe Vara. Manome fotoana anao indray amin'ny fotoanantsika manaraka dia aza adiny ny mizaima, misubscribe ary ny mizara ihany koa. Aza adiny ihany koa mandatsaka amin'ny commentaire ny zavatra ampiasainao ka nahitanao tombotsoa mba hifanoroana dia samy mizaima ny commentaire namantsika avitsika raha ohatra ka hoe nasoatsika dia aza adiny mandefa reporty aminazy, aza adiny ihany koa manontany sur MP raha ohatra ka hoe misy zavatra mbola tsy azonao dia anontanio za dia tenio za fa afaka soratako aminao retoriko aminao sy azavaiko aminao bebe kokoa par MP arakaraka ny fotoana koa ka dia mahazo tohatrany mijery ny vidéo atsika be dia be vidéo atsika ny ambany any raha ohatra amin'ny farany fa misy zavatra mahazo be dia be dia misaotra anao mametraka ny mandrapiresaka aminao indray dia veloma tompoko.